kabary sy pediny fanaovam-piarovany Gisèle fa isany tsy hoe isany fa namorona ny gazety Inoako Vaovao koa atoko vavy. Mbola nipetratra ny gazety zany amin'izao fotoana izao ka nisy olo tena ilazalaza momba ny tantara ny Inoako Vaovao sy Gisèle Labesana. Tompoko lahy, tompoko vavy, ry kamarady. Hoy ny fitenenana manao hoe misy ny fotoana hitenenana ary misy ny fotoana anginana. Ary amin'ny fotoana toy izao, indrindra ka isarahana amin'ny Jizo, satria izay ny fiantsonay azy, ilay reny mpiara-miasa, mpanory sy mpitaridalana dia satry mihitsy ny angina ka tsy lo bavakely akory noho ny fihetsem-po. Fa vahoatra ny lela ko andere ny soratra anaovana azafady no ampiteneniny. Soratra soratana ny Jizo tao amin'ireo matoan-dahatsoratra vakinao amin'ny gazety Inoako Vaovao, izay izy no iray tamin'ireo nanorina azy io enina amin'ny 20 taona lasa izay. Ray tamin'ireny no hotsongaina amintsika, ahitantsika hoe tahaka ny ahoana moa ny fomba fijeriny Gisèle Labesana Jizo zany fiainam-pireneny zany ka ny sogadinay androany dia mikasika ny lohahevitra ray hoe foto-kevitra sy fanajana fitsipika. Hoy izy nanoratra araka ny fanapahan-kevitry ny folo alin-da dia ho taona ny foto-kevitra sy fanajana fitsipika ty taona 2024 ty. Teny vahiny éthique et déontologie no nantikana izany ary ny fiheveranay azy. Hoy izy tsy mahagaga raha ny folo alin-da no ny centre zany etsika izany, satria maro loatra ny zava-mitranga eto amin'ny firenena izay nitenenana ny folo alin-da. Tsy adino anefa ny foto-kevitra dehibe na folo alin-da ny folo alin-da hoy izy dia miaro ny vahoaka sy ny fananany sy ilay hoe hoan'ny tanindrazana. Reo no antsona hoe éthique et déontologie. Tsy ny folo alin-da ihany, ho ihany izy no todo zao zava-misy mampalele raha mahity zao, fa ny sehatra maro eo amin'ny fiarahamonina toy ny sehatra politika, ny sehatra fandrarana, ny fikambanana samihafa, ny asa sy ny syndicat, ny fampianarana, ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Dia manohy ihany izy midiky zany fa marobe ireo lalàna manan-kerakehitry ny tokony avaozina sy adiadiana lalina raha tiany tanteraka tokoa ny fisian'ny éthique et déontologie. Dia mifarana tamin'ny fanontaniana le lahatsoratra hoe ka inona nandrasana. Apahany ray tamin'ireo matoan-dahatsoratra nosoratan'ny Gisèle ho azy izay voalazay ary tamin'ity taona 2024 ty. Matoan-dahatsoratra tamin'ireo marobe tsy hita isa nosoratan'ny Jizo io natsonganay io. Amin'ny fivoriana antsonay hoe conférence de rédaction no anapahana ireo fonjakevitra votra ao amin'ireny matoan-dahatsoratra ireny. Fa tatrato izay noho ny tsy fahasalamana dia izahay no tonga teny Nosy Avaratra isaky ny asabotsy maraina ivory amin'ilay hoe conférence de rédaction. Izy Jizo izy amin'izany no mitarika ny fivoriana manentana ny adevitra hiposahan'ny ifanarahana sy ny arahana. Anjarany Jizo no manoratra azy avy eo. Zany olona zany ihany no nanoratra koa tao amin'le bokiny voatanisany keo maraina hoe azafady ho ataony amin'ny teny frantsay. Je rêvais d'être avocate parce que je pensais qu'un avocat devait se consacrer
à la défense des innocents. Pejy efatra amby telopolo no misy an'izany. Fa ry amin'ny pejy talohalohan'izay dia mbola nanoratra ihany izy hoe héritière de ce passé et de ce souci de loyauté qui animait mes ancêtres, je n'ai guère apprécié et au cours de ma vie politique les retournements de veste, entre guillemets, fréquents dans une certaine classe politique, ni le dénigrement intempestif de tout ce qui relève de l'État. Pejy fahenina amby roapolo nanoratana izay no amin'le bokyny hoe ho tonga ny fahafahana. Raha isinay ho toy ny lova afatra ireny zava-boalaza sy nosoratanao reny rehetra reny Zizo. Hiezaka anao zay tratry ny herinay izahay anatanteraka ireny lova afatra napetraka ao ireny. Fa soratra dimbiasina sarotra tahafina ianao Zizo. Hoe lavelona ane ireo targetra namoronanao an'ity gazety mombo vaovao ity dia ny hoe fahaleovan-tena, tany, fiadanana, fandripahalemana ary fivondronana. Zizo Mandriapetanana. Zay raha fitendry zany ny fiainana politika izay mizorony Zizo. Fa eo amin'ny lafiny fiarahamonina kosa dia tsy matetika ihany koa tamin'ny kabary isan-karazany ny anjaran'ny moraisy amin'ny falolokolona ny olombelona. Anisany namorona ny fifanampiana malagasy io Zizo, ary hitatsika tany am-pefiny teo isombotsombony ny asa vita sy ny sora nataon'ireo solotena mekizy izay lebiazy ka farany ary tsy mampiafana tsy ny kely lanja indrindra amin'ny fitenenana eto ny solotena ny fifanampiana malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy havana kamboto ny fifanampiana malagasy ny laozany reniny izay filompanorona azy. Vereny ny antantana ireo mpitolona tamin'ny 7 sy 700 Fizelle nandany tsirariny, Fizelle nanohitra ny tsindry azo lena, Fizelle niary ny voageja, Fizelle nanaja ny maolona, Fizelle nanampy ny sahirana, Fizelle nizara izay nananany, Fizelle olo ny fifanakalozan-kevitra trany, Fizelle nijoro tamin'ny potikevina, Fizelle 19 taona nitaridalana, nanolo-tsaina, nananatranatra, nanabe, nampiray. Nampiray ireo mpikambana avy amin'ny sampana ronjato manerana ny nosy. Nampiray ny vahoaka malagasy ihany koa. Eny, nampiray ny vahoaka ny firenen-kafa. Ny fifanampiana malagasy ny Andohany Giselle mitolona ary mbola ny fifanampiana malagasy koa no namaranany izany. Giselle, ianao no fanilo tsy maintsy ampitana Mandriapetanana. Giselle Rabesal, grand croix de 2e classe de l'ordre national. Fitondram-panjakana malagasy miazo mahafinaitra izany. Ny fitondrana malagasy amin'ny alalan'ny anditafika eo amin'ny voninahitra sy faritra.
Nito plastic zany Tsang! Zay! Ao! tonga ny fotoana ampirana ny diesel varavara-mbato. Miandry azy eo miraza ity toerana ity nanomboka tamin'ny rabe fraisa ka izy zao ny farany fitraty. Nakona vandraka ananatsika tam'izany.